Alatsinainy fa 7 ny volana Novambra taona 2024 ankafaliana indray tompo-klasy tompo-vavy ny arabanay tsy dia ny tokantranonao amin'ity takariva ity tonga soa ianao tanatin'ny fandarana dinika ifantoka bebe kokoa amin'ny resaka sosialy sy toe-karena ny fandarantsika amin'izao takariva izao vahintsika voalohany ao anatin'izany Andriamatoa nay professeur Hugues Janson mpikambana eo anivon'ny Simbekevitra no sady mpampianatra ihany koa tonga soa ianao tonga tanatin'ny fandarana dinika. Misotranao nanasa dia misotra ny MPS koa nanasa, misotra ny teknisiana ao ambadika ao dia manantena hevitra hivoaka eto ahasoan'ny firenena sy ahasoan'ny fiarahamonina. Vahintsika faharoa kosa indray Andriamatoa Andry Vola Razafindralambo izay tsy iza fa mpikambana amin'ny filan-kevitry ny vary ary filohan'ny fikambanana mpanjifa amiray ina na ny PMH ihany koa miaraba tompoka ary tonga soa ihany koa ianao tanatin'ny fandarana dinika. Ya faly miarabanao faly miarabantsika mpijery ny fandarana ihany koa dia faly miaraba anao ihany koa professeur. Nokafatsika ny ady hevitra avy hatrany mahakasika indrindra ny resaka Jirama ny olana izay tena hoe misy eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity amin'izao fotoana izao tsy misy izay tsy mitarena sy hoe miaina anatin'izany hoe délestage na fahatapahan-jiro lavareny izany vahoaka malagasy na ny eto Andrenivohitra na ny any amin'ny faritra na ny miala kely an'Andrenivohitra vao ny 1200 ny malagasy eo anefa no atao hoe misitraka sy hoe miaina anatin'izany hoe fisina herinaratra zany amin'ireo vahoaka 720 tapitrisa hatreto nefa ny tsisy ny vahaolana misy atotry ny lasa alaolana ny hoe fahasimba-pitaovana misy fanamboarana atseroa nefa hatreto tsy mitondra vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy izay zavatra izay itodika avy hatrany eto amin'ny professeur angamany hoe ahoana ny fijerinao an'izay zavatra ina ny azonao ambara mikasika an'ity hoe olan'ny orinasa Jirama ity. Tsara fipetraka ilay fanontaniana fa ny anahako izany dia izao hoe efa nisy orinasa mpanjakana nandeha teto Madagasikara aloha hatramin'ny taona 770 dia ny valiny tsy misy ary hatramin'ny masonandro androany mbola tsy misy. Izany hoe ny andro fijerika azy dia izao le olona izay nametrahana ny fitantanana ny fanjakana sy ny fitantanana n'ireny orinasa mbahoaka ireny any mihitsy izany no lesoka satria ny fitantanana izany nke ny olona ny maha orinasa pirenena azy ny fitsinjovana fahafananam-bahoaka ireny orinasa ireny dia izay tsy tafiditra ao anatin'ny sain'ny olona fa rehefa tonga ao amin'le fitantanana ny firenena na fitantanana ny orinasa pirenena ireny dia ny zavatra fantatra dia izao hoe manao izay hiadanana mahazo tomobila mahazo ny tombontsoa rehetra dia mipetraka amin'izay fa tsy dia misy mieritreritra an'izay hoe ahoana marina zany ny atongavana amin'le hoe tombontsoan'ny daholobe na intérêt général. Raha ohatra zany ny Jirama manokana zany resahana dia izao hoe le tombontsoan'ny rehetrarehetra dia izao Jirama tokony mamokatra herinaratra kalitao tsara kalitao ary mora zay no anjara asany. Nefa fantatritsika amin'izao fotoana izao fa na ny Jirama raika izao efa azo lasaina hoe efa 700 efa any azo lasaina hoe secteur privé efa tsy any anona intsony fa ny tena olana fotsiny dia izao hoe efa any secteur privé izy manofa milina amin'ny secteur privé dia mbola ny Jirama koa mandoa le solika dia azonao raha-tsaina amin'izany zany hoe fomba ahoana moa mba mbola ahafahany zany manatanteraka an'izany hoe intérêt général zany tsy mety zany dia eo zany ny tena olana amiko hoe tokony averina amin'ny maha orinasa mpanjam-pirenena azy izy ary averina ho mpamokatra ary anotokana mpamokatra ny herinaratra eto Madagasikara. Fomba ahoana ny ahatongavana amin'izay professeur? Be dia be ilay izy. Ny Jirama zany tsy natao hoe hanao infrastructure nefa tokony hanao infrastructure izy. Tokony izy koa zany mamokatra le fitaovam-pamokarana ireny. Tsy anke raha ohatra hoe andeha hanao herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro tsika na amin'ny alalan'ny rivotra na amin'ny alalan'ny géothermie zavatra be dia be le fomba azo anaovana azy
tsengy manana ingénieur be lehibe manana tsika toerana malalaka tapoketsy io azo anaovana énergie solaire amina kilometre carré io tadidio tsara fa maroka énergie solaire any amin'ny désert de vita tsy tsisy délestage zany tsisy inina satria zay le izy hoe sady le manam-pahaizana zany de manao an'le izy hoe herin'ny masoandro amina photovoltaïque tena tsara kalitao tsika manana an'le INSTN ny professeur Raoel Andrembolo le Nekajo tokony nanao nucléaire civil tsika hatramin'izay io nge batterie nucléaire civil kely varaventy ohatran'iny de fa courant mandritra ny 10 taona na 9 taona zavatra ohatran'izany tsy hitako mihitsy tsy nananatsika hoe manana an'le olona tsika manana an'le olona manam-pahaizana afaka manao an'izany rehetrarehetra zany de mbola tsy eo ihany de zao ndretsy zao le efa misy an'le tsimororo fa mbo manomboka mandeha de io ndray de mbola tsy hosahan'le fanjakana ihany manao siny hoe iny ary fa manao garantie de paiement le tsimororo zay fa any fa misy namana zao nanao sosikevitra hoe maninona tokoa izy raha any Tsimororo no apetraka ny milina ngezabe zany ny générateur rehetrarehetra de tsy misy fitaterana an'ireo fa tonga de transport d'électricité par câble manerana ny Madagasikara misy hevitra olona ohatran'izany fa maninona le izy ny tsiraisina amiko zany misy zavatra tsy miady eo asa iza no mahita tombontsoa ny mahatonga ny jirama io tsy andeha inona no misy manana tombontsoa zany amin'ny hoe fisian'ny délestage de any zany zao no amiko ny ady hevitra zao hoe iza ny tena manana tombontsoa amin'izay de ahoana ny ahafahana miala amin'ireo olona manana tombontsoa ireo zay ny fijerika azy hitodika tamin'ny Andriamatonga ny vola Razafindralambo indray ny tenako foto-kevitra hijoroanareo ny ivon'ny PMH ny hoe ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa mbola eo amin'ity resaka orinasa Jirama ity ihany zany inona ny hetsika mety hoe efa nataonareo ary manana vahaolana ve ianareo ny ivon'ny PMH amin'io resaka hoe délestage efa ho lava io sa heverinareo fa fanodikodinana fotsiny ny ataon'ny fanjakana ny tolona zay ataonay de tsy inona akory fa ny Tsimororo efa manana ny Tsimororo io tsika efa hatry ny ela ary tsara ampafantarina atsika fa 1,7 milliard baril solika ao anatin'izy io ary efa nivarotra anazy io ny Madagascar Oil fanontaniana mipetraka mihitsy de ny hoe maninona no tsomena ny Jirama zay hitanay fa tokony amany olona ny Jirama zany satria raha mba mahazo an'ilay contrat d'achat prépayé zay takininy Madagascar Oil amin'ny Jirama dia hisitraka ny solika io ny Jirama dia hidina ninona voalohany aloha ny saran'ny Jirama tafidina hatrany amin'ny 500 ariary ihany ny kilowattheure raha ny kajy hitanay ny solika de ho tafidina hatrany amin'ny 500 ariary efa nieritreritray koa zany hoe mila apina ny fitsandrahana an'io Tsimororo io Jirama zany lasa ny zavatra hitanay sy tsapanay PMH mpiaron'ny mpanjifa zay tena nazahoanay fitarainana maro be io Jirama io tsy voaela akory tsika de efa nahita ny tany amin'ny faritany zao tany Marolambo dorona ny olona ny afaran'ny Barao Jirama mba tsy isin'ny zany tareny zavatra zany dia solika ny vahaolana fa tsy hoe isika hoe andeha mailina indray an'ireo karana vazaha zay mizaka zom-pirenena eto Madagasikara ka raha hitenitsika miandrantsika ny hoe fitiava-tanindrazana dia mila jerena akaiky sy hovaina ny fomba fitantanana eo anivon'ny orinasa Jirama mba ho tombontsoa ny vahoaka malagasy zay mpanjifa maro anisa le fomba fitantanana zay tiako antony hoe raha anareo PMH ohatrany ahoana ny fomba fitantanana tokony hisy hipetraka eto sy apetraka eto mba hampandeha tsara ny orinasa mpanjakana zay bon voalohany amin'ny fahitana ny olona hoe mahay mitantana manko de ny hoe misy vokany ve le asa ataonao eny amin'ny mpanjifa raha na mahita sy miaina aloha am'izao
dia mifanohatra. Ny rano efa kely sisa de orange ny lokony, ny saran'ny jiro efa miopapana tsy ho takatry ny vola miditra sy ny karama nisy atokantrano. Efa panneau solaire zao no nieritreretin'ny akamaroan'ny olona. Bon, mila eritreretin'ny mpitantanao zany ny hoe mila ampiakarina mihoatra ny 12 isan-jato ny misitraka sy ny ty ary mampiasa an'izany jirama. Ahoana moa? Eto de ampitsahivoko kely foana ny hoe nisy famatsim-bola amina miliara ny men'ny Banque mondiale ny orinasa jirama. Ary rehefa nifandinika sy mifampirara izay mpiaro ny zomim-panjifa tamin'izany andro zany de ho tsinjaraina isaky ny secteur ny fanamboarana sy ny fanavaozana ny fotodrafitrasa eo anivon'ny jirama. Kanefa zavatra misy mbola mitohy am'izao fotoana zao de ininona? Tapaka ny jiro, ny rano zara fa misy, ny eny aminay distrikana Avaradrano moa zany ao anatin'ny commune 9 de efa tena mijalina ny olona amin'ny 5 vao mandeha ny rano ka manahirana zany tareny zavatra zany zay no mahatonga ny hoe mila fahaizana ny fitantanam-bola. Eto zay de ametram-panontaniana hoe nisy ve ny tombona ve ny ataontsika hoe dérapage de ny ligne budgétaire, satria raha misy famatsim-bola dia mila zavaina ihany koa satria zay ny zo fototra mpanjifa voalohany de ny hoe ampifantaro anazy ny zavatra misy, tsy ny amin'ny hoe ho tapaka ihany ny jiro sy ny rano fa eny hatramin'ny vola mihitsy sy ny tokony hitondrana ny orinasa ny jirama, satria zay marina le mangarahara zay dedavy ny vahoaka mpanjifa zay tadidio tsara fa mandoa etra. Professeur, amiko aloha zany misy zavatra anankiray le niteneniko teo hoe tokony efa manamboatra fotodrafitrasa raha miteny izy zo hoe Avaradrano. Fa naninona tsika tsy mba nitrandrahana le rano laniera izay eo ambanin'ny roplan'ny vato ho an'ny Avaradrano. Fa naninona tsika hatramin'izay no tsy mitrandraka ana fa de hoe manotrirza foana hatramin'izay. Zany zavatra zany ataoko hoe zay le fitantanana amiko tsy mety. Ny azy zany tsy resaka vola fa le fitantanana tsy mety zany amiko hoe raha olona hitantana orinasam-pirenena zany ianao mitsinjo ny tombontsoan'ny vahoaka zany de ny kalitao ny zavatra omenao ny mpanjifa. De le kalitaon'ny omenao ny mpanjifa io tsy misy satria tsy misy fiovana le haben'le fotodrafitrasa, tsy miova le fomba fanao. Ohatra zany zao hoe hatramin'izay zany de resaka hydroélectricité io ny ureriatsika fa adino ny niambina le toerana misy an'le loharano. De rehefa miaritra le misy an'le loharano na manao barazy ngeza be ary ianao de tsy misy dikany an'le izy. De zany ny zavatra ohatrany hoe eto amintsika zany le fahadisoana eo amin'le politika mihitsy fahadisoana eo amin'le fanaovana an'le zavatra mihitsy ny tsy mety. Zay ihany mahatonga amin'ny teny hoe le olona mety eo ihany variana amin'le mahazo tombontsoa fa adino hoe le fikarakarana an'le intérêt général io de miankina amin'le fotodrafitrasa zay tantananao ary miankina amin'ny fomba fitantananao le arena voajanahary io, ny rano na ny zavatra rehetrarehetra de any mihitsy zany fa amiko zany le izy fahadisoana politika nisy teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 1970. Zay zany nina de io zany ao anatin'le simbekevitra zay zany de maneho hoe zao zany ny fomba hanavozana an'io ary zao ny fomba hitantanana an'io. Fa le izy zany adisoana hatramin'ny elabe io de am'izao fotoana zao mbola tohizana. Eo moa tsy misy le hoe lalakitana biby anankiray zay fa tsy de fiteny loatra ngamba hoe efa zao no nataon'ny teo aloha de iny foko mahazatra de mazava ho azy zany fa rehefa zavatra tsy nety nataon'ny teo aloha de tsy mety io ny zavatra ataonao ankehitriny. Fa amiko zany tokony miova mihitsy zany le fomba fijery miova ny fomba fanaovana zavatra sy fitantanana zany orinasam-pirenena zany. Fijerinareo manam-piniavana ve ny fitondram-panjakana, manam-piniavana anarana zany hoe orinasam-panjakana jirama izany raha ny zava-misy zao ny jerena. Faranako ngamba le any de atao amin'ny zandry teny nampy azy izy rehefa avy eo. Ny anazy zany averika indray hoe efa hatramin'ny ela izy io. Nisy fotoana ihany ohatrany hoe niezaka fa le fiezahana io zany
vola ny tao an-tsain'ny olona fa le vola io nge anaovana fotodrafitrasa sy hanofanana ny olona zay hitantana raha pitso sy rafaka pitso sy hierovana le loharano raha ohatra resaka rano ny resahana fa zao tsika le tanety ara-tsy voaharo fomba ahoana moa ny ahafahantsika mieritreritra n'izany hoe anao hydroélectricité tadio tsara fa ny 1 mégawatt amin'ny hydroélectricité inge zao efa any amin'ny 5 000 $10 000 zay vao mahavita hoe 1 kilowattheure amina barrage hydroélectrique de mbola izany foana ve ny eritreretintsika fa za zany hoe le fomba fijery vaovao zany de zao hoe misy angovo hafa zay azo trandrahana afaka manao tsika inge hoe tsy hampiasa gasoil tsiny manao ny bioéthanol tsika manao ny biodiesel zany azo atao eto amintsika nge ny tany mbola malalaka afaka manao an'ireny le volonkezabe reny fa maninona tsika ny tsy manao an'izay zay le eritreritro zay zany de za zany hoe rehefa tsy mbola anao zany le fitondrana am'izao fotoana zao de mety hoe mba miangavy an'izay olona manao programme ao rindrinao manomboka amin'iny 3 mba hanatanteraka an'izay fa amiko zany fa tsy mety tsony le fomba fitantanana hoe zao no nataon'ny maly ny olona maly sy ny hatramin'izay de zao foana ny tantanana zay tsy mety tsony ya manam-piniavana ve ho ianao teo ny fitondram-panjakana ny zavatra fantatra sy hita ny be sy maro aloha ny malagasy zany manerana nosy de nisy fampanantenana nataony filoham-pirenena tsisy tsy nahenao zany zavatra tsapa nefa sy hita any vahoaka sy ny filoham-pirenena kapa ny vola le izy fa ny ministry ny angovo akehitriny nanao tao anatin'ny propagande fon'ny élection présidentielle reny zany de efa nisy ny fampanantenana nataony filoham-pirenena eny hatramin'ny ministra azy fa zaingo hoe rehefa njerena moa joina le tao anatin'ny hoe programme général de l'état ny afara le zavatra nofinofy sy eritreritra le hoe IEM zay tsy nazahoana fa matsimbola ny anay de tsotra ihany inona ny vokany mbola sahiteny ve tsika mbola mahita ve tsika fa nisy vokany ny ataontsika hoe fampanantenana nataon'ny mpitondra fanjakana aleo tsika hijery mahitsy ary ilaza ny marina meko fotsiny ohatra ny zavatra misy am'izao fotoana zao professeur Hugues vao tany Marolambo rivo ny olona teto Antananarivo vao aingana iny ny teo Itosy ny tanan'iny ty ny taria amin'ny Ankatso matory ny zavatra reny miseho amin'ny mpanjifa de tsotra tsy mahafa-po azy azadino mandoha vola nefa lay mpanjifa inona zany ny zavatra misy manao ny asany ve ho ianao ho itsika any tokantrano any fitondram-panjakana tanteraka ve ny fampanantenana zay natao tamin'ny vahoaka mpanjifa de zay zao mahita eto anivon'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa be masy matombola azonay ny fintarainana maro be manerana no satria zay manana ny ratsa mangaika anay manerana ny faritra de tsy mahavita ny tika an'izay alohantsika tsy hodikodinotry ny bibilava eto professeur tsy zay le fotodrafitrasa mihitsy le olona ny tendrena hieritreritra n'le fotodrafitrasa ary tonga n'le mpanjifa mihitsy ny problemako hoe le olona eo mihitsy rehefa tonga eo am'le toerana izy tsy mieritreritra izy hafa tsy ny anjifa zay le eritreritro satria mpanjifa ianao le olona tonga eo lasa mpanjifa izy fa tsy lasa mieritreritra hoe antea mokatra azonao le zay indrindra le mahatonga anay ny teny hoe rehefa mitondra ny olona anankiray de mila mijery alavitra mialatsiny am'le teny frantsay averiko foana izy ty hoe gouverner c'est prévoir tonga am'izany tareny zavatra zay nyresahanao zany izy teo ray aman-dreny rehefa tena hoe olona vonona tena hitondra marina ianao ary mendrika tena hitondra ary ny ao anatin'ny fitondrana indrindrandrindra de hoe miara-miaina am'le olona ve ianao zay zao tsy adala akory
fa ahoana moa no afantaranay ohatra ny hoe masarainana ny olona nareo le mpanjifa tapany fa zalahy le mpanjifa erany keza be mihitsika zay ngely ya ka zany rehetrarehetra zany moa zany tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe fijerevana lavitra nininona zavatra amseho a nisy ny vahaolana zao za koa de manaiky an'le vahaolana anao teo hoe tsara ihany koa akoatra ny tsy miroro ny hoe mijery an'ireny le angovo azo avaozana maiky fotsiny ohatra zao ny any amin'ny faritry diana misy ny rivotra ny am'zareo iny avaratraza maninona montsy nefa nieritreretina hatramin'izay oe ka zay ny teneniko hoe lasa marina ihany iny ny tenin'ny olona indrindrandrindra ny ao anivon'ny fanoerana ny hoe lasa moeraoery ny teny ianao zavatra anankiray nefa le izy tsy tanteraka fa le zavatra tanteraka miapaika any amin'ilay vahoaka mpanjifa le vahoaka no ilaina rehefa tsy mipaka isa-tokantrano zay zavatra zay de tonga de itsio ny resaka fa aza hodikodiny ohatry ny biby lava fa ela be tsy mavo ahoana tsy ahoana indray ny fandraisanareo hoe ireo vola atobaky ny fanjakana ho an'ny jirama kanefa ny tamberana ndraikitra tsy mahafapo ny mpanjifa akory ny filoha aza ny teny indray taoaria voaingana kely zay hoe amin'ny taona 2024 indray voafany olona ny telestage aka eo ny somary mampiorikoditra indray nieritreretra hoe le teleférika ho apetraka amin'ny taona 2024 iny hoe ho apetraka vele sa tsy apetraka iny zany mbola azo lazaina hoe mbola dinikasa mbola resany iny fa telestage mbola tsy vita de fa teleférika mandeha électricité koa no apetraka zay foana zany le anahy zany le eritreretra hoe fa maninona le teleférika raha tonga de raha ohatra hoe eritreretra hoe le tsy miroro tonga de alefany amin'ny teleférika dolidoly de am'izay ny teleférika tsy manelinkelina le fantsifan'ny olona satria aloha mihitsy zany hiavaka mihitsy zany le zavatra eritreretra sao dia vahana am'izay le olana araka ny tenen'ny zandry teo hoe vahana am'izay le olana le mpanjifa fa tsy misy mpanjifa aotra le tena tsy mahazo mihitsy zany le mpanjifa mahazo singatsingany kely le orinasa kely majinika zay tokony mba amelomana fianakaviana filopirenena aloha zay resanao zay eny ka le rano ve misy le rano le velesina sady tsisy sao de tany ny velesina aloha hazava le resaka fa io zavatra io de zay hoe na inona teniny de tokony tanterahana le izy hoe misy mpanjifa tena aotra tsy manjifa mihitsy zany le olona le tenentsika hoe 20% mahery reny zany karakarainy reny le olona zay manjifa faran'zay farabodiny kely de karakarainy reny misy le manjifa tapany le mahazo délestage isan'andro zany reny zavatra eny zany satria misy nke orinasa majinga zay mamelona fianakaviana 7-8 ny olona ao anatin'ny fianakaviana hoe tokony mba jerena zany zay ny ankizy ny vehivavy indrindrandrindra zavatra rehetra ny azany zany no mampalahelo aty hoe raha am'izao fotoana zao tsika zany no efa izany manjo atsika raha mbola mitoy reo araka le teneniko teo hoe zay ataon'ny teo aloha ihany ny ataon'le aoriana raha ohatra mbola zay foana zany le fomba fisainana hoe mpanjifa fa tsy mpamokatra dia ahoana zany ny fifaran'le taranaka zao ara de va hoe zay le olona mba manjifan'le izy ao ny anahy tena zay foana zany le fomba fijery lavitra resahanao teo mantsy ny anahy zany de zay hoe am'izao fotoana zao ny zava-misy de rovina zany le inona zany ny anjoan'le olona le mbola tsy teraka am'izao fotoana zao inona ny anjoany le akizy amin'ny anao rehefa andeha hianatra ve le akizy mba misy angovo afahany ny mandeha sao de voaolana eny ny ankizy vavy amin'ny hariva rehefa manary fako sika zany rehetrarehetra zany le fandripahalemana ny zavatra rehetrarehetra zay miankana am'le angovo daoly zay ngeny any no tena mampatahotra ahy fa raha ohatra zany tsika hoe vonina ny anao an'le fotodrafitrasa mampiasa ny manam-pahaizana eto amintsika de tsika manao an'le izy dia le vola be rehetrarehetra zay omen'ny olona ampiasaina mba anaovantsika an'le fotodrafitrasa zay malagasy ny manao azy fa tsy hoe hitady vahiny ndraiky io anao an'le izy ny anahy zany ny eritreretro fa tokony ho vitantsika io hoe raha ny olona manam-pahaizana eto Madagasikara tsy ory an'izany tsika fa vitantsika io
Teny an'izany ianao fa miankina amin'ny mpitondra foana moa Miasika. zavatra rehetra Ena gazelisika. de mbola Zay. iverina kely foana hoe raha mbola izao fitondrana izao ve anam-piniavana noana ny manam-pahaizana fa natonga De mbola tonga foana ny eritreritro hoe raha ohatra tsika mbola misolo olona ka mbola manana saina mpanjifa koa le olona fidina eo de mitovy ihany fa tsy olona mpamokatra io mantsy tena toetsaina kely izy toetsaina sanatria tsy hoe fanambanina mpanjifa tsika rehetra za koa mpanjifa fa zao rehefa mbola tsy afaka manome fahafapoan'ny mpanjifa tsika raha tsy mametraka olona manatsaina hamokatra fa raha mbola hoe olona hoe manana saina mpanjifa koa tonga ao de fa mahazo V8 zany de mahazo anina zany de raha mbola zay foana poanay mpanjifa aloha de efa tsy ilainay koa aloha yaka lele izy tsotra ny izy raha ohatra za zao nataonao eo ka za manana V8 anankitelo mahazo mivadika mahazo ny zanako mahazo ny anina satria hoaterina inona no zavatra hojifainao eo inona no hojifainao eo tsisy de zay mihitsy ny anany tena mampalahelo aho hoe tonga le vola be de zavatra mahana aloha de ny ana voalohany de hoe de fa ntao aloha tsika anjifa de hitantsika eo zay anomezana le mpanjifa kely mampalahelo ary de fa tsy misy zany efa voajifa le iziko inandray ary moa zany hoe jifa zany anke fa tsy misy izay eo ny resaka jirama orinasa jirama fa anisan'ny olana ara-tsosialy mampitaraina ny olona ihany koa amin'izao fotoana izao efa mambolana maromaro moa ary zay ny resaka fitangany vidim-piainana indrindrandrindra hoe zava-toa zany madama na ireo hoe entana ilaina ny fiainana andavanandro tafiditra ao anatin'izany ny vary ny menaka ny siramamy ny savony zay hoe tena tsy afa-miala amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy ny mpividy irery intsony no menimenina fa na mpivarotra azy ireny ary de menimena satria lasa misy fiantraikany any amin'ny vola miditra ho an'izy ireo mena ny fanjifana satria ny olona tsy ampiny eo am-pelantanana nisy ihany ny fameperana ny vidin'entana napetraky ny fitondram-panjakana kanefa na izay ara de hoe mbola ambony be tsy takatry ny olona sy ny vahoaka malagasy nisy moa ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ny MBS mikasika indrindra izay hoe fidangan'ny vidin'ny PPN izay ho arahantsika izay de ao arian'izay tsika mitondra ny adevitra makasika an'izay indray. Tsy mitsahamiakatra ny vidin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro toy ny vary, ny voamaina, ny siramamy ary ny menaka. Raha ny vary gasy manala lony fotsiny izao no resahana dia efa tafakatra 704 ariary no akan'ireo mpivarotra eny amin'ny tsena Soamanatombo azy eny Anosibe raha toa 904 ariary ny kilao teo aloha. Efa tafakatra 400 ariary mahery ihany koa ny kilao an'ny siramamy fotsy raha toa tsy latsaky ny 400 ariary ny kilao an'ny siramamy mavokely. Tsy vitan'izany fa nahitana fiakarany ihany koa ny biskuit eny amin'ireo mpambongady atao anatin'ny 3 volana izay. Miatraika avy hatrany any amin'ny fahefa-mividin'ny olona sy ny vola miditra amin'ireo mpivarotra izany fiakarana izany. Tsy ireo mpividy irery intsony no mitaraina vokatry ny zava-misy fa dia mitaraina hatramin'ireo mpivarotra ihany koa. Vary aloha amin'izao dia tena miakatra be. Ilay isan'andro. Makolika izao tamin'ireny 704 dia sary dia niakatra 20 sy 500 sy 2,000. Efa hoe 900 sy 2,000 latsaka kely mitsany amin'izao. Ohatrany tsy dia misy koa ty vary stock tony. Na ny stock io na riz de luxe io na ny vary gasy eto an-toerana aloha dia tena lafo, tena hoe lafo. Ny antony aloha ilay fiainana mihitsy angambany. Voamaina kosa aloha izao fotoana tsy fisiana dia tsisy koa. Katsaka izao io 700 ty katsaka courant ty. Nakana anazy dia mivoatoto efa 100 dia mivarotra 900 nefa ny taloha io tsy mihoatra amin'ny 700 800 ny kilao an'io. Tena tsisy tsena ao anatin'ny ray volana anao vao maka entana amin'izao. Ilay olona tsy dia misy mividy raiky tapitsony hoe anina fa dia 2 kapoaka 3 kapoaka. Biscuit miakatra misy arivesako ny paquet zao miakatra na mahery kely. Dia raha vao miakatra le entana levitana vao tonga zany dia tsy maintsy miakatra foana ny anana. Tena tsy miteny izy fa message fotsiny alevany hoe ny anana niakatra zao dia amidy an'izao. Ohatrany mampiakatra karazany efatra aloha izy amin'ny ray volana dia ray volana indray izy mampiakatra le hafa indray ampiakariny tsikelikely zany le izy. Misy fiantraikany ohatra zatra maka teo zao ohatra ny 700 dia lasa 900 dia vola le olona ohatra ny 2,000 no entiny dia tsy maintsy na izy mampihena an'le entana ilainy na tsy maka aloha izy fa miandry kely izy zay vao maka.
Dia tena mihena mihitsy no volamiditra. Manoloana ny fidangan'ireo entana ireo dia voatery mampiana ny fandaninana izy tokantrano, vezina ny fekibo ary izay hinanana sisa no atao. Zay zao misy folo zay ny ao an-trano dia zay folo valanay amin'ny arivo zay vao mahandro sakafo any an-trano fa zay tsina tsena dia amin'ny arivo miasa daholo zany dia amin'ny arivo vao mahandro sakafo. Efa misy menaka ao an-trano, misy saribao ao an-trano, misy sira, misy ohatr'izay zany fa ohatra hoe vary sy laoka fotsiny dia 75 000 francs fa ny vary tsiny efa lasa lafo be fa 3 arivo ny kirao. Zato isan-jato ny fisondrotany na ny vary amin'ny hotely ary ngizo efa lafo be, ppn lafo be, menaka efa lasa lafo, menaka arivo sy ray 500 le ratsy indrindra any amin'ny grossiste zany. Nenay zao isan'andro ny hitanay fa tena tonga dia efa ila tsofofehy ary fa tena miafy varina 2 arivo ny sakafo ety tsena amin'ny atoandro tena nahenako. Raha taloha zao ohatra hoe mihinana hena foana zao nga mihinana zantsony. Ohatra hoe anana rangera 2 arivo vidinao tsy ampy olona 10 raha anana 2 arivo mbola asianao menaka ny voatabia tongolo zay vao mba hoe mihinana matsirotsiro kely amin'ny anana ianao. Ireny aloha zany ny fanady adiana dia hitodika avy hatrany any amin'ny Andriamatoa Iandry Vola ny tenako. Inona ny azonareo ambarana mikasika ny hoe miakatra foana hoe mpiaro ny zonim-panjifa dia fanontaniana ihany koa hoe anao ahoana ny hafaran'ny vahoaka malagasy raha mitovy izao zava-misy izao. Tsara angamba ny entinao hoe inona ny hetsika eo amin'ny resaka hoe PPN nataonareo dia nisy vokany ve izay hetsika nataonareo izay hanoerana n'ity hoe fidangana ny vidim-piainana ity. Ya, nisy fotoanany ny mpiaron'ny zonim-panjifa PMH nampiantson'ny minisitra tompon'andraikitra ary nanome vahaolana. Ary ny zavatra nangatahana tamin'izay dia izao. Voalohany, ny resaka fanapidinana ny hetra ny taxe douanière amin'ireo entana afarana avy any ivelany. Misy zavatra anankiroa no tokony kitihana tamin'izay dia ny hoe ny any MCC sy ny MIC TSL kanefa moa tsy tanteraka izany. Bon, manaraka ny hoe solidarité gouvernementale satria misy ministera maromaro ihany koa izay tompon'andraikitra tokony anatanteraka ny asany mba hampidinana an'izany atao hoe vidin'ny entana. Eto moa zany tsy resaka n'le hoe inona le vahaolana à long terme fa tonga dia le à court terme aloha satria zay le hoe rehefa ianao ny hitondra firenena mety izy ohatra ny hoe dokotera ianao rehefa sepotra le mararinao zany firy ny taux d'oxygène omenao anazy fa tsy eo izy dia eo anao ianahany eo dia ho badolahy eo ianao dia maty le mararinao zay moa zavatra misy amin'izao fotoana izao. Bon, ny resaka hetra zany tadridio tsara fa ny eto Madagasikara professeur sy tsika ny tokantrano any no avo loatra be loatra ny TVA tsika ary efa nangatahana ny hoe mba ampidino izy io. Anisan'ny tarainany tamin'ny androny ireo mpanao savony ireo no hoe mba ampidinina koa ny TVA zay tafiakatra any amin'ny 20% amin'ny resaka kojakoja ilain'zareo kanefa dia tsofoka tato dia mivoaka tato le izy eo mihitsy mampametra-panontaniana hoe tombotsoan'iza marina ary no ataon'ny mpitondra ny mpitondra ny firenena ary iza no karakarain'ny mpitondra firenena ny vahoaka ve sa le olombitsy ao ambadimbadika ao. Raha izay faharoa manaraka an'izay baziny reny rehetrarehetra reny dia ny solika zay neny tsy nahitana nahitaratra mihitsy teny iavoloha anineny zay lasa fanaovana tsinotsinona ny asanay mpiaron'ny zonim-panjifa satria tsy misy ny adi-hevitra izay mahita atao an-daliny hoe tokony ho any amin'ny 500 arivo ny litatry ny essence ale voary niakatra ny solika zao ny vokany. Tsika manano jeto zao zay mbola miady indray amin'ny resaka tsy miroro ity dia ho hitantsika eo indray le mpitondra fanjakana mihaino fa tsy mahay manatanteraka. Eto ampiko kely na namana professeur tsara ampina kely n'le hoe raha misy n'le famatsim-bola avy any ivelany zay le mpitondra fanjakana amin'izao tena hita rehefa mangataka mihitsy mandeha any naiza mangataka tsy arakaraka n'izay mifirisana fonony tao anatin'ny teteza mita fa raha isika marina no miaina mizioka nireo arem-pirenena ireo tena tsy mangataka tsika namana. Raha izay faharoa manaraka an'izay
lasa misy détournement de ligne budgétaire ny zavatra misy. Niovin'ny Jirama io fotsiny zao de gaga ny tena mahita an'le hoe ny directeur rehetrarehetra de zaraina volaka sokotsy foroana hatrany amin'ny 700 millions. Voky ry zareo any ambony any fa ny ety ambany ety reny ny voka ny hitantsika tamin'ny reportage teo za raha fa mihinana mitsipozipozy ka inona ho ianao ny zavatra iseho de hitombo nisan'ny maty tsy anasa ny nona de avy eo izy nareo inona ny zavatra iseho de zao ifamono an-trano ny samy malagasy mahazo aina mahazo vahana ny mpanjifa ozy ianao mpanjifa karana mizaka zoam-pirenena frantsay professeur zany mahazo aina eto fa isika malagasy tompon'ny tany zay manana sainam-pirenena mampalahelo za aloha tsy malahelo tsony fa tezitra raha iza manokana tena ozy izy zao hoe tsy tena ozy zao hoe tena manatokana hitondra ve reo olona reo eo indrindra ny natonga anany teny foana amin'ny namana hoe io rehefa ianao ny hitondra firenena de tendrin'Andriamanitra eo fa aza mitetateta te ho filoham-pirenena na te ho député na te ho zao nefa rehefa tonga eo ianao inona ny afarany jalotro ny reny vahoaka tsy mbola nisy tompoko tato anatin'ny 80 taona satria zay moa le resaka mandeha be hatrany anaty Facebook etra niakatra tsisy tokony sahantainga an'izany raha tsy tamin'ity fitondrana ty tsy mbola nisy fiakaram-bidim-bary 203 tsisy mamorona eo fa zay koa Pierre Lozom-Panjifa nahita an'izany ao Andravoahangy koa misy an'io 203 io ny kilao moa zany fa tsy ny kapoka tsy mbola nisy ohatr'izany ny vahaolana efa naroso foana tsy teny moa ny tenako moa ao anatin'ny ny conseil d'administration va rehefa nanasosoketry efa tena mila ozy zao fa mahakaly eo izy ty re olona ka miteny fa de tsy miditra ato de mivoaka ato foana le izy de ozy izy zay hoe eo mahatonga anay miteny hoe inona le blocage ny lay mpitondra firenena am'izao fotoana zao tokony havita hiteny tsara zany zao ny vahoaka mpanjifa rehefa kelikely 2023 io ary io tsy fitenena vahoaka mpanjifa io mifono zavadalina ka mila mieritreritra tsara zany fa tsy hoetiketiny fo na hoetiketiny hoe ity fa manambola manana miliara kely eo mifanaraka tamina firenena etseroa de nahazo vola tany amin'ny karana indray de mifanaraka amina soloana io ifanaraka amin'izay indray de mieritreritra indray fa hoe mamy le seza enao ane rehefa tena hoe tsapan'ny olona ny hoe tena mendrika anao nipetraka hoe tena izy mihitsy no ametraka anao le vahoaka mpanjifa io fa nefa au contraire ny zavatra misy am'izao fotoana zao ary manaporofo an'izany ny sehatra iraisam-pirenena zay ny laza 1.9 zao ny taux de pauvreté eto Madagasikara rehefa niakatra 2.20 izy zao aloha fa tsy 1.20 tsony ry banque mondiale tanao zay fa miakatra le fahantrana azonareo zay ny dikany hobetsaka no faty azagagitsika fa mirongatra ny alabotra neny aminay district Navaradrano zany za zao le de tsy mahita toro mihitsy miangeza mihitsy ny voamasoko eto tena tsy mahita toro na amin'ny alina fa de mitaitaina isanandro hoe inona ndray no tiany zalaho angalany ny ao amin'ny aloha tsisy angalariny zany eo tsisy angalariny eo za nga mioeraoera na mipoerapoera za tsy mpanao kilalaka bon ny dikany de tsotra mbola veriko foana le hoe mila jery alavitra rehefa mitondra firenena raha io vahaolana io efa 2 boritra na 2 taonina akory ary nefa men'ny PMH fa de zao hoe olombitsy no hitanay mifehan'ilay firenena tsisy fitiava-tanindrazana zavatra hitanay fa fitiava-tena mijery portefeuille misy fa tsy mba mijery an'izany hoe mba ahoana kosa ny anjara masoandro n'izany atao hoe vahoaka toy ny tokantrano io enao zany ny ray aman-dreny enao mpitondra an'le firenena rehefa marary zany le zanakao na misy zavatra dedaviny ao an-tokantrano ao
tsy hainao ny andeha andariko anazy antana mivoaka any andeha aza miditra ny tokantraniko tsony fa mana be olana diso zany allo hofoana ao anatin'ny constitution ary le hoe ray aman-dreny iny foana koa manko ny fandraisan'ny sasany an'iny a lasa zavatra tononona hoe ray aman-dreny de nidingidrambo ka lasa manao zavatra fahatanitany tsy tokony atao de jaly lay vahoaka zay ny zavatra misy ary zao tontolo zao ekena misy ny hoe ny fasahirana ny eran'izao tontolo zao samy sahirana daoly indrindra ny européanna sahirana lavitra ny solokary zao ny anazy amin'ny afaka 10 taona ny gazoil efa tsy ho isy tsony efa tsy ho ampiazan'zany zareo fa alefa elektrika ambanin'ny tomobile ka de tsotra le izy manana ny arem-pirenetsika isika ny tokony hitsandraka anazy eny hatramin'ny tony hoe iny ty gaz eny ananatsika ao besakoa besakoa izay professeur tsy diso manana irenan-kibony tantsika fa de aiza de mandeha any amin'ny fitantanana tsy izy nefa ka tsika hoa manana saina le mpanjifa foana le saina mpanjifa zany zany tokony esorinao anatin'ny saitsika le izy fa le izy zany tokony hitaiza voalohany fampianarana zany tokony mitaizan'le na ny ankizy ary mbola kely de efa tesaina kanjara mpitondra fanjakana manao eny ka zange manao zany teninao zany jereo zao ny tantsahantsika aloha zay any ambanivohatra mipesaka jereo ny tantsaha ny any aminay district Navaradrano de tena mijaly tsy hitatsonta zay ny tenanay moa zany mba manampy an'ireny olona reny mametsy rambony tanana zay vita de zao ny zavatra tsikaritra aloha andraso aloha ialoha hiteny mihitsy satria za miaina any ambanivohatra za ambanivohatra inao tandrenivohatra iza milaza aminao fa tsy any ambanivohatra koa za zao any sabotsina mena za zao any Ambotrimantsaka de ono izy ianao samy ambanivohatra tsika ka de zao zay manko zatra mandeha sur terre ho anay mpiaro ny zonom-panjifa fa tena miaina rehefa mandeha miaina eny de manety zay le tantsaha inona zavatra hitanay de tsotra le tantsaha mitaraina miakatra amin'ny masom-bolo tsy manam-bolo izy ividianany zezika adiditsy andraikitra nisy zany tsy atsika zany fa ny mpitondra zay le ny mpitondra fanjakana tsy tokony ho izy no lasa papiororo na hoe inona moa izy ty teo na papiororo na izy no lasa me olana fa izy ny tokony amina maivana ny olany vahoaka mbola veriko ihany matoa eto miteny aho hoe vahoaka mpanjifa maro anisa aloha eto Madagasikara efa 27 millions izy zay raha tsy diso ny dikan'izay mila jerevany zay mila mijery alavitra ianao ahoana inona mamaika an'io vahoaka io zay le hoe ka resaka politika le isika resaka politika amiko zany resaka politika io raha ohatra zany ianao te hanana mpamokatra be de be fa tsy le teneninao 27 millions satria na ny mpamokatra ary nge manjifa koa izy mampanjifa tolotolo ny olona rehetra fa le famokarana mpamokatra mihitsy zany famokara io mantsy le izy ny adalantsika zany tamin'ny taona 27 rehefa nitereniny olona tsika tamin'le ajustement structurel de ny zavatra natao voalohany de reo le contractuel nanao animation rurale nyroahana voalohany zany hoe le olona le technician sy ingénieur mpiaraka mamboly mampianatra tsy hoe ny tambavoatra tsy ampianarana mamboly efa mahay mamboly izy fa le manampy azy amin'ny torohevitra sasasasany reny no ndroahana voalohany zany hoe le politika mihitsy le olona mpanao politika mihitsy zany ohatrany hoe alefa le olona zay tsy manana hery fa de zany ho am'le fahefana de lasa am'izay mpanjifa zay fa nanke le teneniko de raha ohatra tsy fotintsika zao hoe ndroahana koa mpampianatra de ahoana zao zany ny fandehan'ny fampianarana am'izao fotoana zao école normale nampiofana ny mpampianatra zao tsika manasa mpianatra frame zany hoe le olona zay tokony ohatrany hoe ampianatra sy ampianatra n'le mpianatra ho mpamokatra tsy misy tsony na zay mpampianatra ary za anisan'le miteny mihitsy foana hoe zay mpampianatra kely na tonga n'ty fireneny ty ohatran'izao satria zay tsy nampianatra ny zavatra tokony no ampianarina ny olona nampianarina ny vahoaka mety tsy nijoro ohatra ka le izy za tsy afaka ny manadio tena fa zahay teneniko hoe raisitry ny andraikitra hoe zahay satria tsy nahay nanabe ny olona zay fa ro manarakaraka an'izany ny mpitondra fanjakana tsy nanampy anay amolavola ny olona ho mpamokatra zany ary na ny sain'ny malagasy ara de tadidio tsara fa raha ohatra olona ohatrany hoe nanao mofo gasy ohatra ny olona zany taloha
de zao a lovaniny zafikely a de nebe an'le trano tsy miova ary lasa maloto kokoa no le nataon'le ray aman-dreny taloha ary zany hoe tsika zany tena tsy nivoatra mihitsy zany le toe-tsaina ary tsy nisy nampivoatra n'le toe-tsaina ary zay ny tena tenenako hoe politika de manaraka farany ka nytoyany le toyan'le izy mantsy de zao rehefa tsy nampianatra tsika satria ny vazaha koa nanao zay ahatonga antsika io mpanjifa tsika zany tsy nanarina an'izay dia tsy mahagaga zany raha am'izao fotoana zao tsika mbola manafatra entana avy any an-dafy tadio tsara fa 5.70 isanjato ny entana zay tsy fahintsika afaratsika daoly tsy mahagaga zany raha misondrotra le vidim-piainana io fa tsika zany tsy namokatra ary zay ny mahatonga ako miteny hoe le fahadosoana politika efatra amin'ny 770 indray io no tsy niezaka namokatra tsy niezaka namokatra solika-tsika nefa gazo izy ny namana teo nisy tsy namokatra charbon tsika nefa reny zany tsy niezaka mihitsy tsy nisy ezaka mihitsy zany ary zay no mahatonga ako miteny hoe raha ohatra zany mbola hoe olona mbola mpanjifa koa no mbola alefatsika eo manana toe-tsaina fonctionnaire satria eo ko ohatranay mpiasa mpanjakana zany de taloha de zay ohatran'ny hoe mahazo an'le vola foana isam-bolana de tsy mivaky loha na avy na tsara ny asa na tsy tsara ary zany tonga hatrany am'le hoe le tenin'ny namana teo hoe tsy miraharaha zay fa ampitomboanay ny etra ino moa problemanay am'zany zay rery angano mananana an'io ny karamanay misy foana fa le olona zay tsy mandray isam-bolana le olona zay mitady ny hanina hoaniny rapitso reny nkeny tena mampalahelo de amiko reny olona reny nefa tsy nampina ny fiazahany mba hahatonga azy ho anakarena kokoa de zay no mahatonga tsy mahagaga any raha ohatra raha miteny ny olona hoe ny atokony olo ohatran'izao ny mahazo ny karazany olo ohatran'izao ny lasa manakarena satria le malagasy tsy nampianarina anao an'izay le malagasy nampianarina anaiky fotsiny sy ieny fotsiny de hinana fotsiny de hiasa fotsiny fa tsy mba hoe amorona orinasa amorona sehatra asa raha ny tena marina ary tokony ohatran'izay ary zay le tsy fahombiazana zay mihitsy zany ny problema am'izao fotoana zao inona am'izay zany ny vahaolana amiko de zao hoe ny fanavoazana tanteraka ny fiarahamonina aloha voalohany fanavoazana ny fiarahamonina io a tafiditra anatin'izay ny fanavoazana ny toe-tsaina le toe-tsaina mpanjifa io zany tokony hovaina toe-tsaina mpamokatra ary ampiana le olona ohatra zany ny politika voalohany de politika amin'ny vola io politika ny vola rehefa mbo misy orinasa majinika mindrana volana amin'ny banky tsy mahazo satria tsy misy garantie inona ny mbola antony tsy hatonga amin'ny fanjakana hoe zay no prêteur en dernier ressort na hoe zahay no mpindrana ka raha ohatra tsy mahaverim-bola le orinasa kely majinika de zahay no miantoka azy le izy nke hany mihitsy ny olana amiko zany ny resaka politika io fa raha vao mbola fotsiny tsika mijanona am'le hoe mijaly ny mpanjifa tsy misy solution zany fa tsy maintsy le fanjakana mihitsy de za zany manantena hoe amin'ny 3 sy 4 arivo io mba ahita am'izay tsika mpitondra fanjakana mamokatra fa tsy mpitondra fanjakana mpanjifa mitaizan'ny olona amokatra tsika ary taizan'ny fiarahamonina amokatra sy anjifa ny vita eto toerana satria am'izao fotoana zao ranomanitra fotsiny tsisy an'izany vidy ranomanitra eto Madagasikara zany ny olona fa ranomanitra Dior ranomanitra reny am'le mivoaka amin'ny télé reny io zany mila fanovana ny toe-tsain'ny olona amokatra sy ny toe-tsain'ny olona anjifa zay zany ny nahako ny fieritreretako azy ny resaka etra ianareo teo tam'ty voalondohan'ny volana novambra ity io zava-doza io tena hoe nisy fitarainan'ny olona be da be menomenona hoe nisy tena afolo hoe ny fisondrotana misy 100 ny fisondrotana ny mahagaga ao anatin'le izy ny etra ho an'ny orinasa mpivarotra fiara ny exonéren'ny fanjakana na hoe ny foanany fanjakana fa ny aty am'le vahoaka madinika an'izay nampiakarina inona indray no azonareo ambara le izy angamba no mety amarana an'le izy fa toizako kely le anaty ao anatin'le politika izay mantsy de zao raha ohatra zany zao le lalàna mivoaka tamin'ny tetim-bolam-panjakana farany teo ohatra zany ny momba ny fanondranana vato misy mantsy zany le karazana vato tena sarobidy le ohatran'ny hoe zany hoe diamondra pierre fine rubis sy ny karazany reny de misy le pierre industriel le ohatran'ny hoe zany anaovan'ny olona cendrier izy anaovan'ny olona zavatra ohatran'izay
ny tena mahatalanjona de zao adinony mpitondra fanjakana hoe reo olona zay manao pierre industrielle zany ohatra hatramin'ny lapidera ka hatramin'ny mpitatitra nyreny vato reny mpitrandraka nyreny vato reny isan-karazany reo olona reo nge misy eo amin'ny roa tapitrisa mahery eo no miankina amin'io ny mpifidy de za zany tena miteny hoe raha ohatra fanondranana centrier fanondranana zany hoe miteraka asa ho an'ny olona no mbola ampianao roapolo isan-jato tataovinao roapolo isan-jato ary misy milaza hoe rehefa tena ataony ny kajy de hoe tongatra any amin'ny dimapolo isan-jato ny ministeran'ny arenakibony tany tsy manaiky an'ilay izy fa ny ministeran'ny tetibola no mikiry manao an'io ary ny tena zava-doza de zay hoe fa maninona zany le izy hoe ampiakarina ho an'le olona mba mamokatra anondranetana mba isiany devise makaty amintsika mampiakatra an'le ariary fa maninona reo olona reo no sazina ohatran'izany ary reo olona reo mamelona olona be deaibe ary reo olona reo manana le nafinahitra le teny teo hoe reo nytenen'ny zandry tasy hoe reo olona reo nge ka mifidy ary reo olona reo mbola tsy miteny am'izao fotoana zao fa raha miakatra roapolo isan-jato tokoa moa no ny doanina ny fandehan'io zavatra io de za tena miteny aminareo hoe anahirana ny alany an'ireo olona lany amin'ny fifidianana manaraka eo ary za zany tsy hoe kory hoe anina fa tena miteny mihitsy hoe zay olona rehetrarehetra raha milatsaka ho fidinao de tokony mijery an'izany hoe zany lapidery zany nke olona mampalahelo ane zany zany olona maka an'ireny le vato anaovana an'ireny zavatra eny nke olona mampalahelo daholo zany fa maninona tsy karakarainy reny olona reny fa maninona no ampitomboana ny hetra n'le izy de le izy keo ny tena zava-doza de zao rehefa ampitomboana ny ny hetra tadidio tsara fa ny olona ohatran'ny savony tsy hoe biby eo korika hoe andeha andohan'ny hetranao fa manao zay tsy andoavana ary zary mino mihitsy ny taux d'évitement n'io hetra io ho zava-doza io rehefa kelikely satria antositra tsy andoha hetra daholo ny olona rehefa ambony be le hetra de tsisy andohan'io de raha miteny anao hoe tokony ho arivo ny vola miditra ao amin'ny fanjakana za mitena ry ary zato sisa zay ny fifarany de tokony mieritreritra tsara zay ny mahatonga ako miteny foana hoe raha ny manana ny eritreritry ny mpamokatra le olona ao amin'ny doanina le olona ao amin'ny hetra ny olona ao amin'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola zany de tokony mieritreritra hoe mba hampidirana an'le vola be dabe ato tsy vitan'le miditra ao anatin'le gouvernance nyresahan'ny zandry teo fa miditra ao anatin'le hoe ahoana ny atonga sainan'le mpanjifa ahoana ny itezana ny toetsain'le mpanjifa mba handohan'le hetra ho an'ny firenena zay zany ny anahako ny anay aloha zany aloha na ny resaka momba ny hetra tsara aloha mariany eto fa tena netra tranona tanynarivo aloha de fa tsy lazaina tsony ya nazahoana fitarainana be tabe izy io ary tsy mbola nisy hetra niakatra fa de gaga hoe mbola mangataka vola iatsero ninina zany zao de vola trosaina daholy tena mila ampina tosika ny mpandrara efa tenina ifony zay ray zay faharoa bon eto amintsika aloha misy ny hoe ministeran'ny agriculture de mbogalagbagaga moa ny tena hatram'izao mbola tsy hitako feo foana moa zany ministra zany hoe tsy de hitako loatra iza marina moa zany zao zay ministra zay fa zay zao vary zao zay fodo-tsakafotsika mba mamenatra ihany eny vary zany de afaranao avy any ivelany ne nasina ny vary mola vary tsindro zay tsy mahasaha ny filan'ilay vahoaka mpanjifa akory raha izay faharoa manaraka an'izay koa de ity eo am'le faefa mividy raha tsika mahita fa ny asa tsy misy ny vola tsy misy de inona zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao lasa rehefa tsisy le tsy ampy ny faefa mividy de manao zavatra miteraka ho azy zany le zavatra tsy mety ataon'ny olona eto amin'ny firenena de lasa mifamono lasa mirobaka ny iny ty tsy fandrem-pahalemana ny tombony isan'ny makorela betabe fisolokiny misy ilana azy ho an'izay anina fa satria zao misy ilana azy reny satria zao matetika miteny zany olona hoe ratsy le izy fa zao raha ohatra misy olona andoavana vola ka tsy apisy rafy vavy an'le oatrano za amiko zany misy lafy tsara ny koa le izy tenenina foana mantsy hoe ratsy fa misy zavatra tiako atongavana zany de zao hoe raha tsika mahita sy miaina zany raha maharaka tsara tsika zay moa
tsy tapaky ny tsy miheny vaovao eny na hatrainy ivelany any aza. Mijaly be a ny firenena Européanina, fiakaran'ny vidim-piainana efa tena miopapana tany Angleterre, ny any Frantsa, ny any Danemark sy ny sisa sy ny sisa. Mba misy fotoana ianao zany vahoaka mpanjifa, mila kosa ianao mijoro, le fijoroana ilaina ohatra ny teneniko aminao teo hoe ianao mpampianatra. Na metsy iny teny anao moa ianao tako za ndray te antany ianao naninona ianao tsy mijoro tam'izany ka niadotsoany rehetra mijoro ianao fa zao tadio tsara ny fijoroana na io farany resegona fotsiny ka le adina atao zany de zao hoe antao ovaina le programa fa ny akamon'ny mpampianatra tsy te hanova programa satria fanovana programa tanteraka ny izy hoe raha tokony ho ampianarina lesona ohatran'izao le mpianatra tokony zao no lesona tokony sazan'le mpianatra mpamokatra zay fotsiny any izy bon toiziko izy fa tapaka kely le fil d'idée hoe le fijoroana zay zany ny zava-dehibe satria ho anay zany zao miaro an'le mpanjify zay amin'ny alalan'ny zo fototra nefa irana mahita fa manana droit izy tia ny lalàna iraisam-pirenena principe directif lalàna ika natao hitsahana bon natao arahana hitsahana koa ka natao arahana natao hitsahana fa afaka hovaina le lalàna zay ny amaliko anao natao arahana izy fa afaka hovaina raha atoaka erany be sy maro bon rehefa tsy rarina izy de azo hitsahany zay olona tsy tsy fahaizana mitantany zany ny olona tsy manodalàna zanyndraso aloha tena tsy zao le izy raha lalàna amy teny vazaha kosa lalàna amy teny vazaha kosa ny hitondrano malagasy zay tsy mahay manoratra de normal raha hitsahan'le izazako sa aloha tena tsy lalàna vazaha ve no entinao eto Madagasikara de tsy hitsahana tsy manaiky an'izany ko za maninona zay malagasy ny tonga de vononao fotsiny amy lalàna vazaha ny principe anapetraka zay aloha zany no fotoketrano fa isika moa zany resaka an'izay ihany ianao a ny lalàna moa zany mazava ho azy a natao andrindrana fiarahamonina ho anay mpiaro ny zo mpanjifa matoa zay miaro anareo mpanjifa nareo any tokantrano any a ny antom-pijoronay a de ny tombotsoa ny be sy maro misy fotoana kosa ianareo mpanjifa satria tsika toy ny vary sy ny rano mba misy fotoana ianao mijoro miseho fa tsy any ianao ny hoe miandry ny rakoto na miandro ny rabe foana omeko ohatra zao ohatra ny zavatra nyseho tany ivelan'ny tany vao tsy ela ny tao a la Frantsa nidina an-dalambe ny syndicaliste tsy ampy anazy ny karamany amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana toa an'izany ny tany ny Angleterre nialanao n'le prime ministre mihitsy niala satria tsy navita izy toa an'izany ny tany Haïti ny Sri Lanka etretra ny tao Afrika tao zany hoe isika zany le fijoroana zay ny tiako tongavana professeur de ny hoe zava-dehibe io satria nahoana ho tsika rehefa mijoro ene ianao de saro-piaro hoe rehefa mijoro ianao de tianao rehefa zavatra zany ny hoe tianao zay de maninona sarotiny ianao eto tsotsotra hoe eto tsotsotra fotsiny le fiainana misy zavatra be dehibe ny tsy itovizako hevitra aminao am'izay entina tsotsotra aloha le fiainana za fa za tsy te hiditra lalina be mihitsy satria isika koa misy zavatra mba hoe tena hoe tsara hoe tonga de apanka mivantana am'le vahoaka mana zany eto aloha amin'ny mampiaro ny zo mpanjifa anahy de hoe tsy tokony tsika mpanjifa atahotra ny hiteny na hijoro am'izay makarary tsika aza de miandro fonefa de isy miaino zay fana miaino reo fa tsy mahatanteraka ny mpitondra fanjakana miaino minao fa tsy mahatanteraka le tsy mahatanteraka manko amiko de zao andraso aloha i professeur ity le ohatran'le niteneninay hoe ity ny vahaolana maninona io vahaolana narosinay io a tsy tanteraka satria tsy tombotsoany ko ataony inona zay le tonga de direct be zay tsy tombotsoany izy fa ozy zao misy koa nefa teo hoe marina ne ty solution ty fa zao aleoloatra tanterahany ty fa misy koa tena hoe tsy hainy manatanteraka fa zao koa aloha izy za ny anandry de zao tsy hainy natanteraka anazy a satria tsy ampy fanabeazana zao le izy ny Frantsa kosa aloha ny azy tena tsy amiko tsy ohatra azo resahana amiko satria zao
ireo olo frantsay ireo mihitsy nampianatra atsika ikarama de hijanona eo amiko a rehefa tsy ampy anao le karama mela de manaova zavatra hafa fa tsy misy an'izany satria anao olombelona ane satria ny biby ihany no tsy afaka mihoatra fa amiko zany raha olombelona ianao ka hoe tsy ampy anao io karama io mela de tonga de manaova zavatra hafa e fa le olona iady karama amiko zany a zany olona zany a de olona tsy lasa lavitra ny sainy ary tsy olona amiko zany e tsy olona zany amiko ary miala tsiny am'izay olona rehetrrehetra am'zany fa raha zany hoe miasa amy toerana tsy ampy ala izy lasa mandeha tady zavatra hafa atao zay tokony misy ka zay mihitsy zay maha olombelona ny olombelona efa mandeha de mandeha ny fotoanantsika efa dila ny fotoana tokony nerahana teto ny amerarantsika ny fandarana angambany tahaka ny mazatra de afatra fofoy man'ny mpitondra fanjakana de man'ny vahoaka malagasy satria izy ireo samy miara-miasa isiny ny fampandrosoana ya ny voalohanteny aloha zany ny misaotra ny MBS télévision nanasany tenanay ary tena hita marina hoe manaja ny atao hoe demokrasia ianareo ato mbola miandry fatratra zay ihany zany hoe TVM na ny ainao manjery manakaiky ny fitondram-panjakana mba hiantsaona ihany koa mba hitataratra ny vahoaka am'izay fotoan'izay hoe tena demokrasia mahazaka demokrasia ary demokraty ny mpitondra ny firenena. Ny faharoa manaraka an'izay dia mitodika amin'ny vahoaka mpanjifa satria amin'ny mahampiaro ny zo mpanjifa ny tena dia mba misy afatra ihany apetraka amintsika vahoaka mpanjifa vahoaka ho ia eto satria tadio tsara reo olona isika dia mpanjaka satria nahoana rehefa miala vola paositsika dia misy zavatra takitsika sy ilaitsika de davitsika amin'ny alalan'iny vola ny ala-paositsika zay nandanintsika atsembohana iny kanefa kosa misy lalàna zay arahantsika zay ataontsika hoe zo fototra atsika tsinony zany fa ny fijoroantsika manana zo marobe tsika sy tony eny velany any afaka midina an-dalambe tsika inona tsisy tokony olany zany tsy tokony ho isy sakatsakana mihitsy zany afaka manao sitinitsika amin'izay zavatra mahakarary atsika any azavadika amin'ny zavatra ratsy ny teniko fa zo fototra ao anatiny lalàna ny mpanjifa zany zavatra zany ary zo fototra iraisam-pirenena ihany koa ho an'ny mpanjifa ny dikany rehefa tiatsika ny tanindrazantsika ny firenentsika ny tokantranontsika ka raha misy zavatra manotohana atsika de mila mijoro ny tenitsika fa tsy aotsika de ohatrany hoe ay manaiky de gaga ihany ny tena manko mahita hoe raha de misy azany hoe fampiantsoana zay nataonay zao tamin'ny heritaona de tezitra za aloha tezitra fa tsy nalahelo tsony fa de ozy izy zay hoe mbola masamy teny ve hoe tena mbola miadana ve isika vahoaka mpanjifa am'izao zavatra iainantsika izao ka zay indrindra ny antony hoe mba misy fotoantsika mba tokony ilainy zany atao hoe firaisakina satria ery anankiray io afahantsika maninona manaitra ny tompona andraikitra ary manova ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ny amaranako anazy tena maranako anazy de zao tsisy mahavita tena rery zany eto zavatra anankitelo no tsy mahita hitatsika anatina firenena ray politika politisianina ny politika ekonomika ary ny politika sosial tsy afa misaraka reo ho anay aloha zany mpiarony zo mpanjifa de atao anatin'ny politika sosial zay tsy menatra mihitsy ary mijoro zay ny PMS de manohatra amin'ny lafiny sosial ka rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra tsy zay kosa tsy maintsy hiteny ary mila nareo mpanjifa zay satria nahoana vary sy rano isika sotra tompoko professeur sotra n'zany aloha mafana fohatra n'zany ilaina ihany le olona mafana fohatra n'zany mafana rary zay avy antena tsara fa le izy zany ny afatra amin'ny olona de zao hoe ny matoa zany tsy mandeha le firenena de misy andraikitry ny vahoaka sy misy andraikitry ny olona zay mitondra fanjakana de le andraikitry ny vahoaka de zao ndraikitry ny vahoaka de ny andro eo am'le fifidianana mihitsy rehefa amena
menaka litra ray sy vary kely sy ana de ohatrany hoe reny le olo reny zany no andry anina eny e tsy maninona fa amiko de zay hoe inona moa ny tsy andraisana an'ireny sy izy manome fa aza mifidy azy satria reny olona manao an'ireny de olona tsy hanao ninina fa le olona le mpanao politika indray zay latsaka fidiana de zao aoka mba hotezaina ho mpamokatra amin'izay ny malagasy fa tsy atao zazakely omena kilalao kely omena zavatra kely ho tambatabazina bombo tsy zany tsony fa hotezaina ho mpamokatra de androso amin'izay ty firenentsika ty zay ngambana ny afatra zay ihany koa no mamagana ny fandarantsika amin'izao alina izao ankasitrahana izy roa lahy mianaka ny fahiny teto amin'ny fandarana no nisorana be deabe ka isaorany ihany koa ianareo mpampijery sy mpanaraka ny fahitalavitra sy ny mpiainonja-peo an'ny MBS tamin'ity takariva ty ny ara-dalàna taminay amin'ny herin'ny toy izao indray ny fotoanantsika miaraka amin'ny ady hevitra sy loha hevitra vaovao eny ary veloma tompoko